aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalatsika ny afatra amin'ny teny ity ravina dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko 5:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Romanina toko 5:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa izao mananatra anareo rahalahy, mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fatafitoinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Miala amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika, fa ny kibony ihany. Ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tahan'ny fonony tsy ary saina, fa efa nielany amin'ny olona rehetra nilaza ny fanarahanareo. Ary faly aho noho ny aminareo, satria tiako endry amin'izay tsara ianareo, ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Fa Andriamanitra ny fiadanana anotorony Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka izany ravana dia afatra farany izay nataon'ny Paoly ho an'ny kristianina tany Roma, izany ampahatsoratra masina izay niraisintsika izany. Ary misy reto famarinana telo reto no tiako hisariana saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe mitandrema amin'ireo olona izay tsy manompo an'i Kristy fa ny kibony ihany, hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma. Mitandrema amin'ireo olona izay tsy manompo an'i Kristy fa ny kibony ihany, hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma. Hitantsika izany amin'ny andininy 7:20 sy ny 9:20. Raha verina vakina tozy manao hoe fa izao mananatra anareo rahalahy, mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fatafitoinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Miala amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany, ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fonony tsy ary saina. Eto karavana dia mahita fa entin'ny Paoly mamarina ny epistily lava dia lava ho an'ny kristianina tany Roma dia fampitandremana azy ireo manoloana ireo olona izay ambara hoe mpampianatra sandoka. Ary io fampitandremana io raha azo adika amin'ny fomba azo adika zany hoe aoka ho mailo ianareo, fa tena misy ny olona izay mody hoe manompo an'i Kristy izy nefa tsy Kristy ny tompony fa ny kibony ozy. Ny kibony no andremaniny, zany hoe tena feno fitiavan-tena, ny intérêt personnel-ny, zany ny ahalehibe ny kibony, zany ny tena mahamaika azy. Mitandrema nareo ny amin'ireny olona ireny, miala amin'ireny olona ireny ianareo izy. Ahoana ny ahafantaranareo azy? Voalohany mampizarazara ny olona izy. Zany ny ambarany eo, mampizarazara ny olona, zany hoe mampiala ny olona ho amin'ny fiangonana, mitondra ny olona ho any amin'ny fisarahana izy, fisaraham-bazana. Mampiala ny olona amin'ny fianakaviana, ny amin'izay fampianarana sy fiangonana efa niorenana ny olona sy asan'ny olona dia manala le olona ao izy zany. Ary mitondra ho any amin'ny fatafitoinana, zany koa ny ambarany eo. Le fatafitoinana tsy hoe fampianarana sandoka izay ahatonga ny olona anaonao foana zavatra mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Fampianarana izay mifanohatra azy amin'izay efa noraisinareo taminay, fampianarana vaovao be hafahafa manohatra izay efa ambarany filazantsara. Ary ireo olona ireo izy dia izao tsy manompo an'i Kristy ireo. Le Kristy izay tompontsika, zany hoe tsy tena le politika an'Andriamanitra ny tena voizina, tsy any amin'ilay hoe fibebahana, ny fanjakan'Andriamanitra, tsy any amin'izany ozy ny tena voizina, fa zao aranofo, ny kibony no Andriamanitra, ny kibony no tena voizina. Zavatra aranofo, fitiavan-tena ny dikan'izany. Manao izay ahalehibe ny kibony zany ny tena mahamaika azy. Ary ireo olona ireo izy dia zao mahay mandresy lahatra ireo, mahay manao teny malefaka ireo. Hainy tsara mihitsy zany mizoe ny fonon'ireo olona izay tsy ary saina, zany ny ambarana, ary tena voarebirebiny mihitsy, voarebirebiny. Zany no mahatonga anazy hoe amin'ny tany ny fonony tsy ary saina. Dia nefa ny tena fitaka be vavaka izy, mampitandro ny Paoly, tena mampitandro ny Paoly amin'ny faraparanana. Matoa moa ravana any amin'ny farany epistily, tena zava-dehibe io matoa amaranany azy. Ary io anie tsy Paoly ihany nampitandrina any amin'izany, na Jesosy Kristy koa ary. Mateo 4:20, nampitandrina izy, mitandrema ianareo izy fa maro no avy amin'ny anarako. Efa betsaka ozy ny mpamina sandoka izay efa tonga any amin'izao tontolo izao. Mitandrema ianareo. Dia tahaka izany koa ry Jaona ny apôstôly, nanokana epistily lava dia lava mihitsy ry Jaona zany, entina nampitandremana ny olona ny amin'ireo mpampianatra sandoka izay efa tonga amin'izao andro farany izao izy. Efa betsaka ozy izy, ny mpamina ny sandoka izay efa tonga amin'izao andro farany izao. Mampitandrina ny amin'izany daholo mipitory filazantsara ao anatin'ny Baiboly. Zany no hitantsika eto. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Adidin'ny fiangonana ry havana, tena adidin'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana, maniry ohatry ny anana ny fampianaran-diso, ny mpampianatra sandoka, ny fiangonana tsizy etsy sy eroa amin'izao fotoana izao. Adidin'ny fiangonana ny tena mitaiza sy mampianatra ny zanany,
mampitandrina azy tahako zao ataony Paoly apôstôly zao. Namana zay iarahanao tandremo. Fa raha ohatra izy ka manana finoana hafahafa, iresahany amin'iny eo foana ianao ozy ianao za mahajoro ka fataro ny zavatra rehetra dia azomy mafy zay tsara dia mahajoro anao. Ny teny rehetra zay alefa ny vavany mitondra fisalasalana ny anatin'ny sainao any le izy. Miadevitra eo ihany ianao. Indraindray ianao tsy mahatoraka azy amin'le resaka dia lasa misy fisalasalana mipetraka ny anatin'ny sainao any. Ary indraindray ara mety ny vadinao na ny zanako ao mihitsy no lasa tsy ho gaga ianao rehefa vao hoe zary dada ho iverina atao batisary indray. Zary neny hiala amin'ity fiangonantsika ity dia andeo akry. Zay ny hoe hitondra ho any amin'ny fampisarahany. Anala le olona amin'izay efa nitoerany sy efa niorenany, zany ny tanjon'ireny olona ireny. Ary tena mila mitandrina ny amin'izany. Mampalahelo mihitsy miala any amin'ny fanimpotsampy dia tatazan'ireny karazana fiangonana hafahafa ireny indray zareo rehefa avy eo. Io réseaux sociaux io ry havana. Tandremo ny zavatra zay inotsika fa betsa ao ny tena sehampamafazana ho an'ny mpaminany sandoka. Ao malala tanora zao zay nafanao fo mihitsy tamin'ny fanompoana ny tompo tao anatin'ny fiangonana. Ary olona nianatra katekômena. Gaga tsy hitatsona izy rehefa nivangina tany an-tokantrano. Izy ity miaino fampianarana amin'io tompo tsy mijanona mihitsy. Efa niova hono izy. Efa lasa mivaraka izany fivavahana hoe tsy tena miverina amin'le andron'ny apôstôly mihitsy zay izy tsy mila fiangonana mihitsy. Fa tena hoe zao dia varina anao miaino ny zavatra tantarina. Taizana hitanao an'izany tao amin'ny YouTube. Tena jerevo tsara, fidio tsara, zay olona mba azonao antoka ihany. Ianao ve dia anaraka nyity karazana mpampianatra rehetra ity. Matetika misy olona manontany hoe mety ve pastera ny anarahanay an'ity olona ity fa mitory teny ohatrohatran' izao ohatry mba mahaliana ihany izy ato anatiny. Hoe raha olona tsy fantatrareo tonga dia ialao avy hatrany. Aza sy toka mitory teny indray mandeha olona zay fantatrao ihany hoe ity olona ity zao ny fotompinoany, zao ny toerana ny aviany, zao ny zavatra ny anara, zay ihany. Fa io ohatry ny sakafo ianao zay azonao antoka ihany hoanina vaza mihinan-kinapona. Fa ny fanahinao no ambadika io ary tena maro ny fampianaran-diso miparitaka any amin'ny réseaux sociaux any. Mila mitandrina tsika ravana. Amin'izao ny tena misy fiangonana tena manao clientélisme fotsiny. Ny tanjony dia izao mody manao zavatra mahafinaritra sy manana izy fa ny tanjony izao hitondra anao hivavaka ho any aminy ny tena mamaika azy. Hiala amin'ny fiangonanao ianao, ao lasa mpikambana ao aminy ianao, abe ny rakitra ao aminy. Zay hoe ampitombo ny kibony. Zany ny tanjony clientélisme. Misy fiangonana tena raha vao sendra mamiresaka aminy ianao na mangataka asa-pifoazana any aminy, tonga dia zao foana ny zavatra teneniny hoe atsony ny tompo anao mpiandry ianao izy. Anao mpiandry izy ao aminazy. Tena systématique io systématique io niza manato zay foana raha vao misy zavatra hoe entina ambako atsony ny tompo ianao. Tena teny mihitsy ny tompo atsony ianao. Io ny atsony anao mpiandry any aminy ny dikan'izany hoe mialany amin'izay andraikitra misy anao any fiangonana misy anao any. Fa dia aty aminay. Aty aminay amin'izay no mivavaka. Ary rehefa mpiandry aty aminay ianao azo antoka fa tsy hiala intsony. Anorim-ponenana aty aminay ianao zany ny dikany. Manala ny olona sy mampizarazara ny olona. Fa tsy ny ampiorina ny olona amin'ny finoana tsotro zao fotsiny. Fa hitaona ny olona hoe raha olona mbola tsy mivavaka ny taoma tsy manino. Fa raha olona efa miorina dia foana nongotana dia afindraria manjona ao anaty vovony hafa isika ary miteraka fampisaraham-bazana sy zavatra tsy izy ane zany. Raha va tsy mitandrina isika dia ataon'ny olona kobay, ataon'ny olona fitaovana hampanankarena azy fotsiny. Dia zany mahatonga indray mpitoro filazany tsara sasany miliardera manam-bola be satria nahoana taon'ny daholo le olona asiana manao ampafolo-karena ampisehoana karazana fahagagana sana. Misy any aravana tena maka pouvoir maka ny pouvoir any Afrika. Ary io pouvoir io ny afahan'le mpitoro filazantsara manao an'ireny karazana fahagagana ireny ka nahatonga an Jesosy teny hoe tandremo fa isy olona anao fahagagana ozy izy any parany any. Anao fahagagana izy ka maro no voafita na dia ny olona voafita sa dia mety ho voafitany koa. Dia lasa dia mandeha le olona tsy fantany koa inona moa ny zavatra ao ambadiko zavatra ao. Dia asiana manao an'ity zavatra rehetra ity mitsingidingidina daholo indray aloha ny ray fiangonana dia mitsingidingidina mitsipatsipaka daholo. Ny fanahy masina dia fanahy fahonoana tena fa tsy fanahy mampitsingidingidina ny olona zany. Miteny amintsika marina. Dia mamoaka ny vola. Anatin'ny fahasairana fa dia mamoaka foana dia izay mihitsy hoe tsy ilay filazany tsara ny torian'ilay olona. Tsy ilay Jesosy Kristy ny tena tompony fa ny kibony no Andriamanitra zay abe ny vola ao am-paosiny ary hita miharihary fa manan-karena mihitsy ilay olona. Manan-karena ilay mpitoro filazany tsara ao anatin'izany. Mila mampitandrina ny fiangonana ao anatin'izany tsika fa manjary lasa fitapitahan'ny olona fotsiny ny zanak'Andriamanitra. Mazoto mizara boky, mazoto mandehandeha mamangimangy ary tena miresaka tsara mihitsy
mangataka no ampandrosoana eto paoly de tena miteny a eto paoly de tena miteny mahanto sy miala am'ireny olona reny aza ampandrosoana akory ampanatra baiboly aty aminao zahay ozy de tsara fanaizy rehefa tena torinao am'izay jesosy kristy asehoany aminao am'izay ny tena karakterany amalimaliny anao eo fa mivoloany izy aloha mody manana mandamby lambo anao ny sasany ara-mo mihitsymihitsy hoe ampianarina teny anglisy aty aminay anao alefa any makany akore anao rehefa aveo rehefa vita ny formation anao andao hianatra baiboly aty aminay zary avy anara am'izao fotoana zao de efa lasa tena miteny amin'ny olo mitsy raha vao fianaranarina baiboly zany a ivelan'izay fiangonana efa misy anao a tonga de ajanony mihitsy na izaniza manolotra azy ajanony na izaniza manolotra azy raha ivelan'ny fiangonana zay efa misy anao fa ratsy zany de ho raisy ny olona fotsiny anao ho tomtomy ianao ne mbola tsy tena malala tsara ataovy ampy be deabe any na ny onjam-peo ny aravana de tena misy any eo ny onjam-peo zay tena hoe tory teny firy anatin'izao onjam-peo zay ianotsika zao e fa ny mahatonga ny olona mbola mitady etseroto zao satria lasa ohatrany misy curiosité hafahafa mihitsy ianao ve de hitsobitsoboka amin'ny rano tsy fantatrao ianao ve de hinakinana sakafo zay hitahitanao eny fotsiny tsy azonao antoka akory izy nahandro an'ity fa ny ara-panahin'ny olona de ataon'ny olona ohatran'izany manao aventura spirituelle ny olona maro mitsobitsoboka mandehandeha manandrakandrana amin'ity ara-panahy ty sarobidy anefa ny ara-panahinao miantoka ny mandrak'izay anao zany ary tsy tokony ataonao kilalao zany fa tokony ho tandremanao fantatra mihitsy hoe iza ihany ny olona afaka mampianatra iza ihany ny olona afaka jerevako sy ny ohatran'izao any am'ireny toerana tsy samby hafa reny so de olona itoemana hivavaka ho any aminy ty olo ty so de olona analana amin'ny andraikitra zay efa misy anaty fa tsy olona mpiorina ny finoko am' jesosy kristy ny tanjony mody malefaka ane izy mody malefaka izy ary ny olona tsy arisainao sy de lasany zany hoe olona mbola tsy tena matotra tsara ra-panahy de lasa de mifindrafindra fiangonana atao batisa iny telo de mampalahelo mihitsy mampalahelo ny zava-misy inona ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao am'izany mailo venao sady mila nambolony fotsiny karazana fampianarana rehetra ohatrany hoe andriamanitra ihany io ry paster rehefa andriamanitra ray tsy andriamanitra ray zany mihitsy ravana fa ny atsika de andriamanitra ray zanaka fanay masina ny an'ny sasany mety jehova ihany no andriamanitra zany ve de hitovy tsy mitovy ane zany mitandrema mitaona anao ary havana mba tena hifidy tsara izay olona hitory ny tenin'andriamanitra aminao zay sakafo azo antoka ihany e fa ny mandrak'izay anao anao ambadika ary angatao mihitsy ny fanay masina ny miantsika l'esprit de discernement ahafahadika mahatakatra sy mahalala hoe tena efa tsisy zany tena efa tsisy zany misy ane tena miala amin'ny fianakaviany mihitsy misy tena simba mihitsy ny fiainany entin'ny olona ataon'ny olona fitaovana hampanankarena azy fotsiny any amin'ny fivavahana ary tena ohatrany hoe mivavaka be a tena ohatrany hoe mivavaka be le izy nefa tena avy eo a lasa extrême be le olona de tsisy fiainana ntsony fa entin'ny olona misangany le mpitondra fivavahana no mibaiko sy mandidy ny fiainandray hatramin'ny ampiasan'ny volany zany ny zava-misy am'izao fotoana zao mitandrema ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de zao hoe faly ao paoly raha nandre ny laza ny fanarahanareo tampino tany roma faly ao paoly raha nandre ny laza ny fanarahanareo tampino tany roma hitantsika amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo zany raha verina vakina tozy manao hoe fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo ary faly aho noho ny aminareo satria tiako endry am'izay tsara ianareo ary tsy hiaro am'izay ratsy ito ravana de hitantsika fa faly paoly ny pino any roma zany a atreto aloha zany mbola hoe tsy tena hoe tonga de fa lasa natin'le fampianaran-diso akory fa mampitandrina fotsiny izy fa ny zavatra reo izy momba anareo de izao i paoly mbola tsy tany roma izy io a manoratra an'io epistily io fa ny zavatra re kosa izy de izao a nitatitra tonga ty amiko ny zavatra fantatro ny aminareo de izao hoe tena malaza nareo amin'ny fanarahana le fanarahana de hoe fanekena ny kristy fankatoavana zany ny finoana zany eo ambadika zany ny fitiavana tena mijoro zany ny finoanareo hoe zany ho zavatra tena mananako fifaliana mihitsy no ny aminareo zany tena faly tretrika mihitsy paoly a rehefa mahandre zany sy mahafantatra hoe reo olona anao de mitoetra amin'ny finoana ary tena zany ny sitra kosa izy ny ahatonga anareo hijoro foana amin'ny finoana ary tena hoe hoendry am'izay tsara tena hoe hanana fahendrena ary tsy hiaro am'izay ratsy zany osa zavatra tena hoe mba faniriko zany ny fifaliako tena faly ao paoly ary moa tsy ahatsiarovantsika ve zany lay teniny Jaona manao hoe tsy manana fifaliana lehibe n'io izao aho de ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako
inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany zany ry havana mbola izany hatramin'izao fifalinana e zany hoe manana zanake na manana taizy tena miorina tsara am' Jesosy Kristy tena mahafinaritra zany raha zanaka ianao de le zanaka mafana fo tena manompo ny tompo araka ny tokony ho izy fa tsy zanaka mifindrafindra fiangonana etseroa mitaona foana za atao batisa rindray de avy ndray de za ndray atao akarindray de za ndray anao an'izao de zao miovaova tsy tabeny ihany tsy izany fa le zanaka tena hoe miorina tsara manompo ny tompo tsy mitady hoe anara-piangonana etseroa aminjena zany fa eo am'izay fiangonana efa misy azy manompo ny tompo eo izy manompo ny tompo eo izy ary afaka miaina tsara ny fanahany sy ny fahamarinany ary ny finony an'Andriamanitra eo am'izay misy azy izy na inona anara-piangonana zany ny tena fifaliany zany fa tsy zanaka manao finoana parasy mipitipitika tsy makary de ale daolo ty fiangonana rehetrarehetra ty mipitikilita mifarany tsita ozy ny olona aty ampitandranomasina am'izao fotoana zao de tena be deaibe mihitsy ny olona zay efa miala amin'ny finoana ary rehefa indraindray ianao ohatra mieritreritra hoe finoana tsisy mivavaka tsona ry ve zany retolo reto rehefa mba sendra tafaresaka ianao amina olona anankiray hoe mivavaka manana fifaliana mihitsy ianao hoe fandray zany onty zany ty olo ty tena mino an' Jesosy tena tian' Jesosy tena misy fifaliana entiny zany hoe mifandray amina olona ianao izay tena tsapanao le olona hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra makatoa an' Jesosy Kristy izy manana le finoana an' Jesosy Kristy le olona ary zany sika io ry havana any am-piasana any ataovy fantatry ny olona mihitsy ny fanarahanao ny finoanao ny fivavahanao am' Jesosy Kristy ataovy malaza mihitsy zany fa fifalinana eny mandrehan'zany hoe ampiangonana ampianasana any misy olona tena azo antoka tena kristianina tena mivavaka tena matahotra an'Andriamanitra zany asivy verse ao anatin'ny toeram-piasanao arak'izay azonao atao raha azo atao zany azo atao mihitsy misy sasany mafaka mandefa radio ara-pilazany tsara azonao alefa mihitsy fa tsy ny radio ara-pilazany tsara rehetra koa misy koa efa tena mivoy fampianarana hitonanao hivavaka ao any aminy mihitsy ny mahamaika azy de zay koa de mila tandremana zay ataovy tena hoe le finoana ivelomana siaidana hitan'ny olona azo tsapay tanana mihitsy zany tena fifaliana tena faly ny tompo raha mahita izany indraindray ianao mahita reny zanaky ny fiangonana mitana toerana ambony manam-pahaizana ambony fa tena mijoro amin'ny fahamarinana ary tena mitory ny Kristy eo amin'ny sehatra misy azy manana fifalinana ianao anatin'izany dravany tena fifalinana izany ary indrindrandrindra moa izay mpitory filazantsara tena misy fifaliana teraka zany ka aoka ianao mba ho isan'izany lay olona mitombo amin'ny fahatsarana sy amin'ny fahendrena manompo mitiany tompo ary tena miroso hatrany amin'ny fankatoava ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoana ianao anisan'izay mahafaly ny olona ve ny finoanao sy ny fanarahanao sy ny fitiavanao an' Kristy sa anisan'izay mamenatra mihitsy maeritreritra ny amin'izy iny afa-baraka mihitsy ny tompony amin'izy iny taonanao ary havana am'tian'io ty matoa anao mbola mandrian'zao afatra zao mbola afaka miovy ianao andao isafiditsika ny anaraka an' Jesosy Kristy anompo an' Jesosy Kristy fotsiny fa tsy hitady zavatra eto am'ty zao tontolo zao ty mihoatra noho izany fa izany ny sitrak'Andriamanitra ka atonga n'Andriamanitra ho faly atonga ny manodidina hita hoe tsara ny Andriamanitra zay vavahana anaraka sy anompo anareo koa zay angatao ny fanahy masina mpianatra atsika fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tena atsika izany ny farany de izao anoritoro ny satana eo ambany tongotrao lay Andriamanitra fiadanana hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma anoritoro ny satana eo ambany tongotrao lay Andriamanitra fiadanana hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma hitantsika zany eo amin'ny andininy fa 20 fa Andriamanitra ny fiadanana anoritoro ny satana faingana eo ambany tongotrao ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika etsika ravana de mahita fa mampanantena i Paoly ny fandresena ho an'ny mpino ao amin'i Jesosy Kristy satria io teny zay ambarany io de teny zay fantatry ny Jiosy io any amin'ny Genesis 3:7-10 de efa nisy ilay fampanantenana teny zay nomen'Andriamanitra hoe avy amin'ny taranaky ny vehivavy no isy itsangana anoritoro ny satana de eto izy zany de manambara ohatrany hoe karazana mampatsiahy ihany an'ilay zavatra voambaratany amin'ny testamenta taloha hoe le Andriamanitra zay tompontsika ty Andriamanitra fiadanana izy no ampandresy anareo
anoritoro ny satana fainganao izy izy eo amban'ny tongotrareo zany hoe fampanantenahana io zany sady fanazavana fampiorenam-pinoana ho an'ny kristianina fa jesosy kristy no ambarany am'izany a izay monina sy nonareo dia atanteraka izany faminaniana lehibe zay nambaran'andriamanitra zany eo amin'ny fiainanareo ho torotoroana satana lay mpiampangany rahalahy lay mpamitaka lay fahavalo efa hatrao edena namitaka ny olombelona ka nitondra ny olombelona tamin'ny tsy fankataovana sy ny fahampiterina rehetra tamin'ny fahotana indrindraindrindra io satana io paoly Andriamanitra hanoritoro anio tsy ianareo no manoritoro azy tsy ianao no mamotika azy Andriamanitra no hanoritoro azy eo ambanin'ny tongotrareo sy ary ho tanteraka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany rehefa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy resy ny fahavalo de satana ny devoly menarana ela rehetrarehetra ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo zo aminareo le fahasoavana zao hoe tsy avy amin'ny hery fa fahasoavana no anomezan'Andriamanitra nareo an'izany rehetrarehetra zany ho aminareo ane le fahasoavana handraisanareo azy inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany ry havana Andriamanitra ry havana hatramin'izao andro ankehitriny zao de mbola manoritoro ny satana satria efa tonga ny zanany ary zany hoe mahatonga ny iratsika efa resy zao na de ny fasana azy zany ny iratsika zany efa resy na de ny fasana azy asandrato ny feo sy fidiarana Kristy no nampiko ilay rafy zay nandoza ry fahafatesana aiza ny herinao aiza manana ady angamba ianao am'izao fotoana zao sahirana ianao manana olana ianao ary mety mieritreritra ianao hoe tena resy asa mety misy manendrika sa mety misy mankahala sa mety misy manaratsy sa mety misy mitory mihitsy aza am'ty an'io ty de raisy zao tsodrano zay ambaran'ny Paoly an'ny kristianina tany reo am'izao Andriamanitra ny fiadana anoritoro ny fahavalonao eo ambanin'ny tongotrao zao efa naresy zao tontolo zao Jesosy fa ity am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana matokiny tompo le hery mahagaga zay miasa ao anatintsika itsika kristianina tsy natao-atahotra ny devoly zany ataon'Andriamanitra any ambanin'ny tongotra ao izy ny devoly sy ny satana mila manana n'izany finoana zany tsika ary mila miazona n'izany finoana zany fa raha tsy zany de ho ampahoriany satana sy ampahotahoriny isika fa inona moa ny zavatra tena hoe andresian'ny olona maro ny fahotanany ny tena andresian'ny devolin'ny olona ary io nandreseny sy namitany eny Eva sy Adama io mbola io namitany olona maro hatram'izao nitaona ny olona anoty izy ary fatorany amin'ny karazany zavatra maro ny olona am'izao fotoana zao aiza ny fandresena ao am' Jesosy Kristy no ahafahana manoritorony zany mamodipotika an'izany ka nahatonga an' Jesosy temany hoe raha ny zanaka ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo ny fahatongavan'ny Krismasy ry havana de fotoana tsiarovana ny nahatongavany famonjena ho an'izao tontolo zao tonga lay mpamonjy ny olona amin'ny fahotana ary zany endrika nyarina hoe Jesosy mpamonjy amin'inona tsy mpamonjy ny olona amin'ny ara-nofo fa ny zava-dehibe amonjy ny olona amin'ny fahotana ozy secondaire zany ao am' Jesosy tsika ny mahita ny hery anoritoroana ny satana ary tsy maintsy miankina amin'rery ihany raha te andresy izao fiainana izao fa ny fandresena zay ty mandresy zao tontolo zao de ny finoatsika isika ozy izy any amin'ny jaona voalohany ihany de avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ireny ary izao no natokavany zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asany devoly zany no antom-pisitsika andrava satria efa men'Andriamanitra atsika ny hery sy ny fahefana mandeha any ianareo izy ataovy mpianatra amin'ny firenena zay ataoko no ataonareo koa anao mihoatra noho izany ary ianareo izy amidra tanana amin'ny marary de ho sitritra andreny androka devoly zany no asana ny raha ny tompo atsika satria nahoana satria efa nomeny antsika ny fandresena amin'ny anoritoroana ny satana eo ambany tongotsika ampiasao ny fahefana amen'Andriamanitra anao fa rehefa tsy ampiasainao io de lazain'ny satana fa izy ny manana fahefana sy hery eo amin'ny fiainanao ary izy indray no ampitahotra anao rehefa tsy mahavita mampatahotra azy ianao ny finoatsika ravana mampandositra ny satana io fa rehefa tsy ampiasaitsika de isika indray no andositra azy fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de zao hoe mino ve ianao matoko ve ianao fa tena zany tokoa ny hery sy fahefana zay men'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy de ny anoritoro ny satana ao ambany tongotra roainy devoly de andositra anareo izy zany ny fitaomana izay tomana antsika amin'ty anio ty didio amin'ny anaran'i Jesosy
raha fantatrao fa misy asany maizina mihitsy nohatrany manakorotana ao anatin'ny tokatranao raha vaosy didio amin'ny anaran'jao mijoroanao mitenena mitsy amin'ny anaran' jesosy kristy velavana torotoranao satana tsy amin'ny herinao amin'ny anaran' jesosy kristy torotorona jesosy le efa voateritrin'andriamanitra ho avy anoritoro ny satana tanteraka zany raha mino ianao raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany hitantsika teo hoe mitandrema ny am'ireo zay tsy manompo an kristy fa nikibony ihany hoy paoly tamin'ny mpino tany roma tandremo hoe tena mbola misy io riavana hatramin'izao maro be ny fampianaran-diso miparitaka arita etsero zany amin'izao fotoan'izao mila mitandrina sika zay efa nianaranao ihany alalinina de meteza hitoetra tsara ao amin'izay efa fiangonana tsy hitady fiangonana etseroa avonjy zany ao amin'i jesosy ihany misy ny famonjena ny faharoa faly ao i paoly raha nandre ny laza ny fanarahanareo tamin'ny mpino tany roma tena mahafinaritra ny lavana mandreana zany hoe misy olona tena afaka hijoro ny vavolombelona mihitsy ny fiainana noho ny amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra mijoro izy amin'izao fotoana zao miala amin'andriamanitra ny olona maro ianao aza miala fa ho faly ny tompo raha hitonga ianao amin'ny varavarany ka ilaza izy manao hoe efa nahatoko tamin'ny kely ianao ataoko mpanapaka amin'ny be mandro soa amin'ny fifalian'ny tomponao ary farany anoritoro ny satana eo ambany tongotra ao ilay andriamanitra fiadanana hoy paoly tamin'ny mpino tany roma hoy irany tanorantsika hoe fa ny tompo ty efa nampahana tena fandraisena izay manara-ty azy ka tsy mivena teo an'andriamanitra rirany voninahitra amen